sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Dia misaotra ny tompo isika satria misy an'reto ekipa mpitarika vidiarany reto izay hitaonantsika mba hanompo an'Andriamanitra. Noho izany dia raha toga eto anao mandraisa anjara tsy ho pijery fa mandraisa anjara miaraka amin'izy ireo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy izay fanentanana ataony antsika izay. Dia misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika ny amin'ny tsodrano izay efa nitsofan'Andriamanitra nitsofana rano antsika tamin'ny herinandroany. Reny tsodrano reny, reny tenina votsiny reny dia tsy hoe teny nambara fotsiny fa teny ho amarin'Andriamanitra. Ary faly be mihitsy Andriamanitra tamin'ny herinandroany satria efa ela izy no niandry aniny fotoana iny. Ka raha mino ianareo dia tsapa fahateaterany ny tsodrano na tenina votsitra. Ka dia andao hiteka mafy ho an'Andriamanitra isika rehetra. Halleloia. Ka dia arabaina daholo ny namana rehetra toga ito zany amin'ity androandroany ity. Hoatombontsika ny fotoana dia mangataka ny rahalahy manosika androso avetrany anoho ny fotoana sady ametraka ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny vavaka tompoko. Tompoko miarabantsika amin'ny anaran'ny Jesosy dia raisika ho zava-dehibe mihitsy ny fotoana rehetra izay afahantsika manompo an'Andriamanitra atao amin'ity trano ity. Dia raisika kafaliana mihitsy izao fotoana izao ndao mbola hitea tanantsika ho anjany Andriamanitsika lehibe izany. Chers frères et sœurs qui nous suivent en ligne, c'est encore un immense plaisir que nous avons à partager ce moment d'adoration, de louange et ce moment que nous allons passer avec Dieu dans cette église. Et nous vous invitons vraiment à nous suivre, que ce ne soit pas une habitude pour vous, mais que ce soit un moment de communion avec toute cette assemblée à Madagascar ici. Andosika iaraka iombona ivavaka sahady amitraka an'izao fotoana izao pelantanan'Andriamanitra dia oka mihitsy izao vavaka voalohany izao hoe tena efa hisokatra sady amin'ny fotsika, hisokatra ny saitsika ary andao isika angataka amin'ny fanahy masina ameno antsika, ameno an'ity toerana ity. Dia hitatana ihany koa amin'ireo namantsika izay efa andalana, hitatana ihany koa ireo namantsika izay efa tena akaiky ary ireo namantsika izay manaraka antsika amin'ny tambazotra en ligne. Iaraka ivavaka isika. Misaotra anao zany Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra nataonao tamin'ny fiainanay nahatonga an'izao fotoana izao indray ahafahanay mihaona aminao. Misaotra anao Andriamanitra fa hitanay fa ny fahasoavanao dia tsy ho ritra ho anay ary ny fitiavanao dia tena mitosaka be dia be mihitsy ho anay sy ho an'ny ankonanay. Misaotra anao Andriamanitra fa ny tananao mahery no nitantananay hatreto. Misaotra anao Andriamanitra fa ny fahasoavanao tsy ritra. Misaotra anao Andriamanitra fa ianao dia nanasitrana anay ka nahatonga anay tonga soeto indray. Misaotra anao Andriamanitra fa mbola arehanao izahay androany. Misaotra anao fa mbola atsapany izany tananao hiasa aminay izahay androany. Misaotra anao koa Andriamanitra fa ny fanahy masinao dia ameno an'izao toerana izao. Tongava ianao fanahy masina, fenoy izahay, fenoy ity trano ity. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Jesosy. Alléluia, alléluia, amen. Amin'izao ankehitriny izao isika dia hiaraka amin'ireto mpitarika federany reto satria fotoana voalohany, tapany voalohany dia hiderantsika an'Andriamanitra, anlorantsika anazy mihaja sy ny dera sy ny laza ao anatin'ny hira, ao anatin'ny dia, ao anatin'ny fiompiana. Dia andaontsika hitea tanana mafy hidirantsika amin'izany fotoana izany. Araka ny teny izay mpanompon'Andriamanitra izay dia amin'ny alalan'ny teatanana andao hiderantsika an'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Voninahitra tokoa dia ho an'i Jesosy irery ihany fiadanany ho aminao, ho an-tokantranonao sy ho amin'izay rehetra ataonao.
Et c'est avec un immense plaisir de servir Jésus avec vous tous qui nous suivez en ligne en ce matin. Que la paix de Jésus soit également sur vous. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo ary zavatra efa niainantsika ihany koa tamin'ny herin'ny androantsika dia nandray tsodrano. Miavaka ianao satria ianao dia olona nandray tsodrano, olona voatsodrano ianao. Amen. Fa araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:17 dia misy teny tahaka izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tanterahako aminareo izany. Amen. Raha mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, ny tsodrano izay notonoany mpanompon'Andriamanitra dia teny avy amin'Andriamanitra. Efa notonoana ho anao izany dia mino fa efa ao anatin'ny fonao sy ny sainao izany rehetrarehetra izany fa izao mila miray amin'Andriamanitra ianao, mila mandeha mandrakariva miaraka amin'Andriamanitra ianao. Sa tsy izany ve? Ka noho izany ndao tsika hiaraka hitsangana dia tia ampiandohana dia aoka ianao tena hanana etaeta no eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva, no eo akaikin'i Jesosy mandrakariva satria eo ihany mahatsara anao. Dia akipio masonofinao dia saintsainy izany hoe tahaka ny ahoana izany eo akaikin'i Jesosy izany. Azadiny fa ny eo akaikin'i Jesosy misy ny zavatra rehetrarehetra. Eo akaikin'i Jesosy no mahatsara antsika, eo akaikin'i Jesosy ianao tsy manana eo akaikin'i Jesosy ianao manam-piadanana. Rehefa miara mandeha amin'i Jesosy ianao dia mahita zavatra tsy takatra ny saina, miaina zavatra tsy takatra ny saina. Dia andao hanana an'izany etaeta izany hoe Jesosy ate hiaraka aminao foana, dia hitoetra eo anilanao foana, dia andeha hiaraka aminao dia inty ao androany. Manantona anao, fantatro fa eto ianao Jesosy, fantatray rehetrarehetra fa miaraka aminay eto ianao. Noho izany dia manantona anao izay dia hitoetra betsaka eo akaikinao ary dia hiara andeha aminao izay amin'izao sisa izao. Jesosy inty ao amboary izay rehetra atao anatiko. Come
tsara miala aminao zay dia tsy mahay fanahina hamiandry anao aho dia toy ny vory mahery mangeta no tantaninao mangeta no vimbinao aisany fona zany atolotrainao dia azomy Jesosy satria izay rehetra vao tolotrao anao dia enao rirano matahiry an'izany tompo Afaka
ny eo akaikinao no mahatsara anay marina hoe izany foana no teneninay eto fa tena zany mihitsy ny eo akaikinao no mety aminay fantatray ny fahalebiazanao fantatray fa andriamanitra tompony zavatra rehetra ary manjaka amin'ny zavatra rehetra ianao izany indrindra no ianteheranay aminao dia androany izay mangetahita teo akaikinao mangetahita te hiara-dalana aminao misimisy kokoa amin'izao sisa rehetra izao jesosy hoe teo anilanao aza vela ndeha aza votra tsony jesosy
tsapanao ve fa anilanao Andriamanitra, tsapanao ve fa anilanao Jesosy zao, tsapanao ve fa mameno antsika eto ny fanahy masina, te afo ary Andriamanitra, noetehaka Jesosy eto akaikitsika, te afo ihany koa ny fanahy masina, efa ao anatinao izy zao miasa. Zao tsika manana fotoana spesial ho atsika sy anao, dia azavako hoe fa maninona ho atsika sy anao fotoana io.
apetraha aloha vetivety spesialy io satria na izao na ianao amikehitriny dia tena iresaka amin'Andriamanitra anolotra fisaorana sy fakasitrahana aminy no nitsodrano zay efa nizaraina ao atsika. Hitanareo teny Andriamanitra milaza hoe tsy misy teny nalatsaka ka tsy havita ny iraka izay nampanirahana anazy ho atsika senao io. Ary isika tsy maintsy mampiasa finoana be amin'io hoe izay teny rehetra izay navotsitra i apôtre Adolphe tamin'ny lahady farany teo tsy maintsy tanteraka izany. Tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainanao izany. Tsy maintsy. Ary izany dia fampanantenana nataon'Andriamanitra ao atsika. Ny faharoa, za koa mahita hoe ohatra misisika mihitsy ireo teny ireo, ohatra misy embouteillage. Tsy hoe hitaredretsy ireo tsodrano ireo, tsy hoe akan'ny fotoanany ireo, tsy hoe mbola andahatra fotoana lavalava, fa misy miazakazaka mihitsy ao. Fa hiazakazaka ireo tsodrano ireo amin'ny fiainatsika. Dia ny akoho zavatra tiako zaraina hoe le tsodrano koa tsy hoe isaky ny eto Androndrakely na isaky ny eto Antananarivo. Raha eto ianao hiazakazaka izy ao arinanao, any tokantrano ianao hiazakazaka izy atratranao, any amin'ny toeram-piasanao izy hiazakazaka izy hikasika anao. Ary na mahazo iraka ary ianao andeha any amin'ny faritra na ivelan'ny Madagasikara, hiazakazaka foana io tsodrano io ao arinanao hikasika anao. Ka zao andao tsika ampiasa finoana aloha hoe io tsodrano io tena natao atsika. Io tsodrano io hiazakazaka manao embouteillage io atsika. Ary io tsodrano io hikasika atsika naiza misy atsika. Fa mila mampiasa finoana tsika. Rehefa mampiasa finoana tsika dia mankasitraka atsika Andriamanitra. Marina sa tsy marina? Andao tsika ampiasa zao fotoana spesialy zao anome fisaorana, fakasitrahana, ampiasa finoana fa efa miazakazaka ao atsika ireo tsodrano ireo. Dia io fotoana ankehitriny io zao tsika senao no anokatra vava iresaka amin'Andriamanitra, isaotra azy, anolotra fisaorana feno hoe tena mino zay Andriamanitra fa hiasa ireo teny ireo. Ary tsy misy ho latsaka na dia teny ray azy fa tena hiatra amin'ny fiainantsika, hiatra amin'ny ankohonantsika, hiatra amin'ny asa ataontsika, asa aman-drarantsika, hiasa amin'ny tontolo rehetra manodidina antsika, ny ao an-trano, ny fokontany, ny tanàna sy ny firenena misy atsika. Andaontsika hitsangana, andaontsika hitsangana, andaontsika hivavaka. Asandrato ny tananao raha zay mampety azy, asandrato ny feonao, dia aleo tena hisokatra amin'ny Andriamanitra io feonao io. Andriamanitra, sotranao izahay tamin'ireo tsodrano izay navotsitra ao anay tamin'ny lahady farany teo. Sotranao fa mbola nomenao ny ray aman-dreninay izay apôtre Adolphe mivady. Misotranao fa tena ray aman-dreny mpanao ho anay ireo. Ary misotranao ihany koa amin'ny fandarana amin'ny fotoana nataonao ka nisy tsodrano natolotra ao amin'ny vahoakanao tamin'iny. Fantatray fa mahery ny teninao, mahery ny tsodrano ataonao. Misotranao Andriamanitra fa tsy misy teny na dia iray ary ho latsaka. Misotranao Andriamanitra fa tsy misy na dia olona ray ary tsy azo, tsy andray fenao zany tsodrano. Mahery ianao, mahery ny teninao, mahery ny tananao miasa anao. Andriamanitra ampiasaina izao fotoana izao izay tafaraketo amin'ity fiangonana ity ato an-tranonao. Miaraka izay ray fo izay ray saina. Andriamanitra tsy fohy ny tananao fa lava ary tsy landalovana sofinao fa mahary. Dia fantatray fa hiasa, fantatray fa eto ianao, fantatray fa mameno amin'ity toerany fanahy. Miasana Andriamanitra. Misotranao ny amin'ny tsodrano, misotranao ny amin'ireo teny, misotranao tamin'ny fotoana iny. Mankasitraka vomanao izy, mankasitraka an'izany fitiavanao lalina izany, mankasitraka an'izany kasikao izany, mankasitraka an'izany fieritreretanao manokana fiainanao. Misaotra Andriamanitra,
tena raina io tena ray mpiadoko io misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy no mbola eto akaikina eto anazy misaotra Jesosy fa miaraka aminay isan'andro misaotra Jesosy fa miantoka anay isan'andro anao ary mivavaka ao anay tondra ny etaetanay tena tanànanay misaotra fanaymasina fainao koa dia tsy mandao anay misaotra fanaymasina fainao koa dia mameno anay mameno sainay mameno fonay mameno ny tontolo rehetra izay misy anay mahery ny fiasanao fakana mahery ny fiasanao fanaymasina mahery ny fiasanao fanaymasina misaotra tamin'ireo teny tsodrano misaotra tamin'ireo teny ho an'ny fanavotana ny fananay misaotra ho an'ireo teny fanavotana ny maizy anay tsiraray avy misaotra tamin'ireo teny fiarovana ny fiainanay misaotra tamin'ireo teny ampiroborobo ny asanay ampiroborobo ny raha rehetra atao misaotra Andriamanitra mbola matsiavanao izay ary mampiasa fonony izay fa hiazakazaka eo ve miazakazaka eo teny ary naiza misy anay dia ny fahasoavanao tsy saraka aminay fitiavana naiza misy anay Andriamanitra dia matoky izy efa eo matoky izy efa ho tanteraka ao an'ireo tsodrana matoky izy efa hiaraka amin'ireo tsodrana misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra nanomezanao anay ny apôtre Adolphe mifaty misaotra Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra anao izay Andriamanitra mankasitraka fenanao izay misaotra Andriamanitra fa tena mampiasa finoana tokoa izay fa tsy misy tenina dia iray azy ho latsaka amin'ity taon'ity ary fantatray fa efa milahatra efa misisika ho anay daholo ireo ary efa natokanao efa nataonao réservation ferme ho anay ireo tsodrano ireo misaotra Andriamanitra fa naiza koa ale anay anyrahanao anay dia hiatra aminay ireo tsodranona ireo hipetaka aminay ireo ary hialolalana anay koa ireo tsodranona ireo misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra fanahy masina alleluia amen dao tsika hiteraka ao an'Andriamanitra amin'izany tena aoka isika hampiasa finoana fa ireo tsodrano ireo tena iraikitra amintsika hialololalana atsika naiza le atsika ankehitriny isika dia tonga indray ny amin'ny endrika fanompoana an'Andriamanitra anankiray koa dia ny fanomeza atsika ho an'ny fanaovana ny as'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao dia araka ny mahazatra dia izao ny fotoana anaterantsika ny ampahafolon-karena dia izao koa ny fotoana anomeza atsika ny fanatitra fa diso kely aho hoe tsy ataontsika fahazarana le izy na ataontsika ohatrany hoe devoir na habitude fa oka koa tsika tena hampiasa finoana satria Andriamanitra tena hiasa mihitsy amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'io fanomeza atsika io na amin'ny alalan'ny ampahafolon-karena Andriamanitra dia nilaza hoe hosikafany varavarany lanitra ho atsika ary aoka isika tena atoky an'izany ten'Andriamanitra izany dia Andriamanitra koa nilaza hoe rehefa manome azy isika dia izy tena hanome ihany koa raha ataony fatra tsara sy ahitsana no hiverenana izany aty amintsika ka oka tsy ataontsika hoe fahazarana na ataontsika hoe par habitude par devoir fa tena amin'ny fo isika ny hanome ary amin'ny fifaliana isika ny hanome araka ny fanaontsika dia afaka hanantony isika rehefa aveo anatitra ny ampahafolon-karena amin'ny akavanana sy ny akavia ary ny rakitra kosa dia ho tatazana amin'ny toerana izay misy atsika. Chers frères et sœurs, après la prière que nous avons eue, nous passons maintenant au moment où nous allons servir Dieu, nous allons soutenir le ministère de Dieu ici sur terre à travers nos offrandes et à travers également la dîme que nous apportons.
nous devons nous souvenir que ce n'est pas une habitude, que ce n'est pas un devoir que nous faisons, mais nous apportons vraiment de tout notre cœur. Et par la foi, lorsque nous donnons à Dieu, Dieu nous rétribuera vraiment ces dons et ces offrandes que nous allons faire. Terenamatsika pitarika fiderana, no hitarikatsika anataterahitsika an'izany fanaterana izany eto. Afaka mahazo ny toerantsika isika izay hitondra ny ampahafolo-karena kosa dia mandroso ety anoloana.
Soratsika an'Andriamanitra no zay zavatra nataontsika ho an'ny Andriamanitra teo zay dia hiteka mafy dia mafy isika. Pour remercier Dieu, acclamons très fort. Ndombo liteka ihany sika tompoko. Acclamons plus fort. Dia omentsika toerana ireto tompo tarika fidiarana ireto. Le groupe de louanges peuvent prendre leur place. Ho toizatsika ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalany fandrenesantsika ny afatra avy any aminy. Nous allons continuer à servir Dieu en écoutant son message. Ny lohateny afatra entina androany dia mikasika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Le thème d'aujourd'hui concerne notre amour pour Dieu. Zany hoe tokony ho tia an'Andriamanitra isika. C'est-à-dire que nous devons aimer Dieu. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoana izao. Chère Église qui assistait à ce culte, Ianareo ihany koa zay manaraka zao fotoana izao any atokantrano any. vous tous aussi qui nous suivez en ligne, Amaolon'Andriamanitra atsika. en tant que peuple de Dieu, Amaolon'Andriamanitra atsika ho iao. en tant que peuple de Dieu, Ary indrindra manoloana andreo fahasoavana lehibe sady amin'ny karazany efa nataony tamintsika. et surtout devant toutes les bénédictions qu'il nous a déjà données, Dia izao tsy maintsy tian'Andriamanitra isika. nous devons aimer Dieu. Zany hoe tsy maintsy maneho ny fitiavana an'Andriamanitra ilay nahary antsika isika. C'est-à-dire que nous devons exprimer notre amour pour Dieu qui nous a créés. Ary zany fitiavana an'Andriamanitra zany dia ilaina asehontsika isan'andro san'andro na aiza no misy atsika. Et cet amour pour Dieu, nous devons le montrer chaque jour partout où nous irons. Tsy hoe eto ihany fa na ny toeram-piasana na ny toeram-pianarana eny na aiza ho iao dia tsy maintsy maneho ny fitiavana an'Andriamanitra isika. Ce n'est pas seulement ici, mais même dans ton lieu de travail, même à ton école, partout où tu iras, tu dois exprimer cet amour pour Dieu. Andao amaky baiboly isika ao amin'ny Salamo fa 1:10 andiny 7:10 ka hatramin'ny andininy fa 9:10. Nous allons lire la Bible dans Psaume chapitre 91, versets 14 à 16. Satria zao no niereketa fitiavany dia amonjy azy ao. Anandratra azy any amin'ny avo ao satria malala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia maly azy ao hoe ho aminy ao raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy ao ho fokizako fa ela velona izy ary aseko azy ny famonjeko. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Jauna voalohany indray toko faefatra dia 7:10. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Toy zao voasoratra ao. Voici ce qui est écrit. Isika tia satria izy efa tiantsika taloha. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ry olon'Andriamanitra rehetra manarika zao fotoana izao. Cher peuple de Dieu qui assistait à ce culte, Efa voadinika ve hoe tataky ny ahoana ny fitiavana ny tiavan'Andriamanitra antsika rehetra toka eto. est-ce que tu réalises combien est-ce que Dieu nous aime, nous tous qui sommes ici? Tataky ny ahoana ny fitiavana ny tiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Combien est-ce que Dieu a aimé tous les êtres humains? Efa voadinika ve hoe tataky ny ahoana no ny tiavan'Andriamanitra anao manokana tonga eto. Est-ce que tu réalises combien est-ce que Dieu t'aime, toi personnellement qui es ici? Efa voadinika ve zany. Est-ce que tu réalises cela? Efa nosaintsaininao ve zany. Est-ce que tu y as déjà pensé? Aoko fantatsika tonga eto ry havana malala Sachez tous, vous qui êtes ici, bien-aimés, fa mpanota avokoa ny olombelona rehetra zany no voalaza amin'ny baiboly. que tous les hommes sont pécheurs selon la Bible. Ao amin'ny toriteny toko fafitadiany 20 dia zao ny voasoratra. Dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 20, voici ce qui est écrit. Hoy ny voasoratra hoe tsy misy olombelona zay manao tsara eto ambony tany ka tsy manota. La Bible dit, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Mpanota avokoa ny olombelona rehetra. Tous les êtres humains sont des pécheurs.
na dia reo olona zay hitantsika toetra toem-panao hoe tena tsara azy amintsika tsara izy fa amin'Andriamanitra mpanota ny olombelona rehetra. Même les personnes qui, selon nous, ont un bon caractère, ce sont aussi des pécheurs devant Dieu. Hoy ihany koa ny voalasan'ny Romanina toko 7:17. Voici ce que dit également Romains chapitre 3, verset 23. Fa samy efa nanota isika rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sika rehetra mihitsy ny Baiboly efa samy nanota daholo. Selon la Bible, nous tous, nous avons tous péché. Nanomboka tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva le olombelona noharian'Andriamanitra voalohany no voalaza fa mpanota ny olombelona rehetra. Depuis la chute d'Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés, tous les hommes sont des pécheurs. Ary vokatry zany izy nanota izany dia nanomana sazy sahaza ho an'ny mpanota Andriamanitra. Et à cause de ces péchés, Dieu a préparé une punition pour les pécheurs. Anisan'ny sazy no manin'Andriamanitra ho an'ny olombelona mpanota ny ozona amin'ny karazany. Parmi les punitions que Dieu a préparées pour les pécheurs, ce sont les malédictions de toutes sortes. Tena mafibeka zany hoe ozona avy any an-danitra mihitsy no nalatsaka teo amin'ny olombelona mpanota. C'est vraiment dur de penser que ce sont les malédictions qui viennent du ciel qui sont tombées sur les pécheurs. Anisan'ny sazy no manin'Andriamanitra ho an'ny olombelona mpanota ihany koa ny famelana ny devoly mba hanjaka sy hanapaka ny fiainan'ny olombelona. Parmi les punitions que Dieu a données aux pécheurs, c'est également le fait de laisser le diable dominer sur les hommes. Anisan'ny mafy be ihany koa zany. Cela est aussi très dur. Efa haitsika tsara ny voalaza Baiboly Jaona 2:10 fa ny devoly tsy tonga raha tsy ampahory sy ampijaly ny olombelona. Nous savons bien ce qui est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le diable est venu pour détruire, pour voler et pour faire souffrir les hommes. Tsy misy devoly mitondra zavatra tsara zany eto ambonin'ny tany. Aucun diable n'est venu pour apporter le bien sur cette terre. Ary anisan'ny sazy ihany koa no manin'Andriamanitra ho an'ny olombelona mpanota dia ny fahaverezana mandrakizay. Et parmi les punitions que Dieu a également préparées pour les pécheurs, c'est la perdition éternelle. Tokony efa hitsika tsenjery le voalasan'ny Apocalypse 2:19. Nous devons connaître par cœur ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Fa ny osany tsy mino vetaveta sy mpamonoana sy mpijangajaga sy mpanao ratsy sy mpanompisampy ary mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara zany ny fahafatesana faharoa. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Ara-bakiteny io voasoratra io mihitsy no miandry ny olombelona mpanota. Littéralement, ce qui est écrit va arriver à tous les pécheurs. Tsy inona izany fa ny fahaverezana mandrakizay. Il s'agit de la perdition éternelle. Fahaverezana tsy manam-pataperana. C'est une perdition qui n'a pas de fin. Manamafy an'izany ny Apocalypse 2:20 ka hatramin'ny 10:20. Cela est confirmé dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Arao tsara ny voasoratra. Ary hitako fa iny ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy ny toerany intsony. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo am-boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fary afo, zany no fahafatesana faharoa dia ny fary afo. Ary anisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux.
Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Araka ny fanambarako teo, reo voalazako reo daholo no anisany miandry ny olombelona mpanota na miandry ny olombelona mbola manota. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui attend tous les pécheurs ou les personnes qui pêchent encore. Anisan'izany ny ozina. Parmi ceux-là, les malédictions. Ny devoly mamatotra ny olona arak'izay tiany. Le diable qui lie les hommes selon sa volonté. Ary ilay voalaza fara teo ny fisian'ny fahaverezana mandrakizay. Et comme on a vu tout à l'heure, il y a la perdition éternelle. Ny filaza amin'ny baiboly ihany koa nanomboka tamin'ny fotoana nalavaony Adama sy Eva le olombelona noharian'Andriamanitra voalohany. La Bible dit aussi que depuis la chute d'Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés, dia milaza amin'ny baiboly fa ny olombelona mpanota dia tafasaraka amin'Andriamanitra. la Bible dit que les hommes qui sont pécheurs sont séparés de Dieu. Lasa rafin'Andriamanitra izy. Ils sont séparés de Dieu. Ary lasa favalon'Andriamanitra ihany koa. Ils deviennent ennemis de Dieu. Tsy mahafinaritra fiaina tahak'izany ry havana. Une vie pareille n'est pas agréable, bien Hoe aimé. ianao tafasaraka amin'Andriamanitra. Que tu sois séparé de Dieu, Hoe ianao eo mason'Andriamanitra dia rafin'Andriamanitra. que devant Dieu, tu sois l'ennemi de Dieu, Na ihany koa hoe favalon'Andriamanitra ianao. que tu sois l'adversaire de Dieu. Zao mihitsy mantsy no voalaza amin'ny Jakoba toko faefatra andininy faefatra. Voici ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 4. Ry mpisitaka mpijangajanga tsy fantatrao va fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakazaina amin'izao tontolo izao. Koa na iza te ho sakaza zao tontolo izao dia favalon'Andriamanitra izy. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Natokany baiboly milaza an'io teny io dia izao. Pourquoi la Bible a dit cette parole? Misy karazan'olona tsy mahafantatra mihitsy hoe efa mitoetra ho favalon'Andriamanitra izy no izy manota no izy mbola manota. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils ont péché. Kanefa isaorana ny Andriamanitra. Mais que Dieu soit remercié. No fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona anisan'izany ianao. Grâce à l'amour de Dieu pour les êtres humains et pour toi, Dia nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana. Dieu a donné son Fils unique. Fon'Andriamanitra ho antsika ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Dieu a donné son Fils unique appelé Jésus. Ary tsy vitany hoe nomeny fotsiny ny zanan'ilay tokana. Non seulement il a donné son Fils unique, Fa natolotr'Andriamanitra raitsy to natao sorona teo ambony hazo fijaliana ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. mais le Père Tout-Puissant l'a donné en sacrifice à la croix son Fils unique appelé Jésus. Mafy tamin'Andriamanitra ke ry havana ny mieritreritra an'izany hoe nomeny ny zanan'ilay tokana ary atao sorona eo ambony hazo fijaliana ny zanan'ilay tokana. Cela a été très dur pour Dieu de penser qu'il donne son Fils unique et qu'il le donne en sacrifice à la croix. Mafy tamin'Andriamanitra zany fa saingy zay lay fitiavana. Cela a été très dur pour Dieu, mais c'est l'amour de Dieu. Mafy tamin'i Jesosy ihany koa izany ry havanao. Cela a été aussi très dur pour Jésus, bien-aimé. Tsy hoe faly be Jesosy raha niesorona teny an-danitra ka nampidinina tety ambony tany. Ce n'est pas que Jésus était très content quand il a été enlevé du ciel et qu'il est descendu sur terre. Tsy hoe faly be ihany koa Jesosy raha nanapa-kevitra ny ray hoe ianao zanako dia atao sorona eo ambony hazo fijaliana. Ce n'est pas qu'il était très content non plus d'être sacrifié sur la croix. Fantatry lay Andriamanitra ray ny amafisan'izany teo amin'i Jesosy. Dieu le Père savait combien c'était dur pour Jésus. Zany nge no antony tonga Jesosy a voatery tsy maintsy nanao vavaka tamin'Andriamanitra ray mihitsy izy melony atokavan'ilay fotoana anaovana sorona ny tenany.
C'est pour ça que Jésus devait prier devant Dieu le Père avant qu'il soit sacrifié à la croix. mialohan'ny atokava le fotoan-dehibe aloran'ny tenana atao sorona dia tonga tao amin'ny sac Getsemane Jesosy. Avant qu'il ne soit sacrifié à la croix, il était dans le jardin de Gethsemane. Dia niantson'ireo mpianatra izy hoe avy ianareo hiaraka hivavaka amiko. Il a appelé ses disciples, venez prier avec moi, Fa tena fadiranovana loatra ny fanahiko Jesosy. parce que mon âme est triste, dit Jésus. Tena mafy be ihanyko zao zavatra miandry azy ao ho Jesosy. Ce qui m'attend est très dur pour moi, dit Jésus. Ka avy ianareo mpianatra hiaraka hivavaka amiko. Venez, mes disciples, priez avec moi. Ataovaketsika ny Matteo toko fahaenina amby roapolo andiny fahavalo amby telopolo sy fahasivy amby telopolo. Lisons Matthieu chapitre 26, versets 38 et 39. Dia hoy Jesosy taminy fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty mitoera eto ianareo mpianatra ka miaro tory amiko miara manao vavaka fiaratory amiko. Andiny fahasivy amby telopolo. Ary noho nandroso kelikely Jesosy dia niakohaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka hisorona amiko ty kapoaka ity nefa aoka tsisy trapokaneny no atao fa ny anao. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Henonao tsara mihitsy ny voasoratra fa tsy maintsy niakoka tamin'ny tany Jesosy mba hivavaka satria mafy loatra aminy, zany hoe niainy atolotra atao sorona eo ambony hazo fijaliana. Tu as vu ce qui est écrit, que Jésus a dû se prosterner par terre parce que c'était trop dur pour lui de penser que son âme devait être à la croix. Mazava ny tompo afaka nataony Jesosy hoe raiko raha sitraka re raha azo atao esory amiko ty kapoaka mangidy ity tena mangidy kanefa tsy sitrapoko no atao fa sitraponao. La prière de Jésus est claire quand il a dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe amère. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Taorina zay vavaka voalohany nataon'izay dia nandroso izy dia zao ndray ny mbola voalaza Matthieu toko fahaenina amby roapolo andiny faharoa amby efapolo. Après cette première prière, Jésus avança encore de quelques pas et voici ce qu'il a fait dans Matthieu chapitre 26, verset 42. Zao ny voasoratra dia nandeha fanondroany Jesosy ka nivavaka hoe raiko raha tsy azo esorina ity kapoaka mangidy ity fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka sitraponao no atao. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe amère s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Raha olombelona manana fonofo ianao mandre an'izany dia tsapanao hoe tena mafy be mihitsy ny ady natrehan'i Jesosy. Humainement, tu dois ressentir que ce combat de Jésus était vraiment très dur. Tsy maintsy natrehany nefa zany ady zany satria zay no fitiavana nasiony antsika olombelona. Mais il devait affronter ce combat parce que c'est l'amour qu'il a exprimé pour les êtres humains. Tao anaty fotoana nanaovana sorona azy indray dia mbola zao ny vavaka nataony. Et pendant qu'il était sacrifié, voici la prière qu'il a faite. Tamin'izany fotoana zany dia tsapan'i Jesosy hoe irery izy. En ce temps-là, Jésus a ressenti qu'il était seul. Ataovaka itsika ny Matthieu toko fahafito amby roapolo andiny fahaenina amby efapolo. Lisons Matthieu chapitre 27, verset 46. Ary no tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny famahery Jesosy ka nanao hoe ely lava sabakitany, zany hoe Andriamanitra nahoana no dia mafoy ahy ianao. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tena tsapan'i Jesosy fa niady rery izy tamin'ny fotoana nanaovana sorona ny tenan'io. Jésus a vraiment ressenti qu'il était livré à lui-même pendant qu'il était sacrifié. Olombelona mitafy nofo sy ra izy ary natsapa marary.
Il était un homme revêtu de sang et de chair. Il a ressenti la douleur. mahatsapa tena hoe marary sy mangiry firy. Il a ressenti la douleur et la souffrance. Ary tsapa tamin'izany hoe navela ny rainy ho rery tokoa izy. Et il a ressenti que son père l'a laissé seul. Zany rehetrarehetra zany ry havana no pirofo lehibe nasehon'Andriamanitra fa tena tiantsika zanak'olombelon'Andriamanitra anisan'izany ianao. Toutes ces choses, bien-aimés, ce sont les preuves que Dieu aime vraiment les êtres humains et qu'il t'aime particulièrement. Ry fiangonana manaraka zao fotoana izao. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Ianareo izay manaraka ny fotoana any an-tokantrano any. et vous tous qui nous suivez en ligne, Noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona ho voavela heloka grâce à l'amour de Dieu pour nous, pour que nous soyons pardonnés, mba ho voavonjy, pour que nous soyons sauvés, mba ho tavaverina indray eo an-tanan'Andriamanitra. pour que nous revenons dans les mains de Dieu, Ary indrindraindrindra mba hatokantsika zanak'olombelona hanana fiainana mandrakizay. et surtout pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dia niaritra ny mafy ilay Andriamanitra tsy toa nahary an'izao rehetra izao. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses a supporté l'insupportable. Tsy hoe nafinaritra azy ny nanome ny zanan'ilay tokana hoety ambony tany sy atao sorona eo ambony hazo fijaliana. Ce n'est pas par plaisir qu'il a donné son Fils unique pour être sacrifié à la croix sur Fa terre, tena mafy tamin'Andriamanitra izany. mais c'était vraiment très dur pour Dieu. Mba rasaratsena hoe zanakao naterakao tianao. Manao ahoana ny fitiavanao ny zanakao. Imagine que ton enfant que tu aimes et que tu as enfanté, Kanefa izay nambarako izay ny dingana lehibe tsy maintsy nataon'Andriamanitra ray nataony Jesosy Kristy zanany no ny fitiavana antsika zanak'olombelona. c'est le grand pas que Dieu a fait, qu'il a dû faire par amour pour nous. Aveliko indray fa ny fitiavany antsika mba ho voavela heloka amin'ny ota rehetra vitantsika mba hatokantsika ho voavonjy dia niaritra zany rehetra zany ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous soyons sauvés, Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils ont supporté toutes ces choses. Ary mbola veliko indray mba hatokantsika zanak'olombelona izay tafasaraka tamin'Andriamanitra fahavalon'Andriamanitra ho tafaverina eo amin'ny indray ary mba hanana fiaina mandrakizay no natoka azy tsy maintsy nyroso tamin'izany dingana izany. Dieu a dû faire ce pas pour que nous qui étions séparés de lui, nous revenons à lui et que nous ayons la vie éternelle. Rehefa nandinika Andriamanitra dia nahita fa tsy misy fomba hafa sy tsara indrindra mahatonga antsika voavela heloka sy voavonjy afa-tsy ny fanehoany ny fitiavany amin'ny alalan'i Jesosy atao sorona eo ambony hazo fijaliana. Quand Dieu a réfléchi, il a vu qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour nous sauver et nous donner la vie éternelle, à part le fait de sacrifier son Fils à la croix. Tsy misy fomba hafa ahatokantsika ho tavaverina amin'Andriamanitra sy hanana fiainana mandrakizay afa-tsy ny fanehoany fitiavana dia ny falorany zanan'ilay tokana Jesosy Kristy mba ho faty eo ambony hazo fijaliana. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et sauvés, à part l'amour de Dieu qui a donné en sacrifice Jésus à la croix. Ny fitiavan'Andriamanitra no nanosika azy ho amin'izany rehetrarehetra izany. C'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à faire ces choses. Mitovy amin'izany akoa Jesosy Kristy. De même pour Jésus-Christ, Le nambarako taminareo tery aloha hoe niaritra mafy mihitsy Jesosy Kristy. comme je l'ai dit au début, Jésus-Christ a supporté l'insupportable. Manamarina izany ny vavaka nataony. Et cela est confirmé par ce qui est écrit. Raha azo atao esory amiko ty kapoaka mangidy ity fa efa tena tsy zako ako intsony. Père, si possible, que cette coupe amère s'éloigne de moi, car je ne la supporte plus. Kanefa amazanaka makatoa anao dia sitraponao ny hainao atao fa tsy sitrapoko. Et pourtant, en tant qu'enfant obéissant, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Ary mbola manamarina izany akoa ny vavaka nataon'i Jesosy tamin'izy natao sorona teo ambony hazo fijaliana. Et cela est aussi confirmé par la prière de Jésus quand il était sacrifié à la croix. Ely lama sabakitany. Andriamanitra nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ry namana rehetra toka eto Bien-aimé qui est ici, hoy aho aminareo
Je vous dis ceci. Tsapanao ve ny lanjany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavan'i Jesosy zanak'Andriamanitra anao. Est-ce que tu réalises la valeur de l'amour de Dieu pour toi et l'amour de Jésus pour toi? Tsapanao ve zany ary tena sarobidy aminao tokoa. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que c'est précieux pour toi? Tsy voavela eloka mihitsy ny zanak'olombelona raha tsy naneho fitiavana antsika Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Les êtres humains ne seraient pas sauvés si Jésus-Christ et Dieu le Père n'a pas montré son amour pour nous. Ho anareo izay toka eto matsapa fa efa navelan'Andriamanitra ny elokareo ny fahatsoanareo tsy tonga tamin'izao ianareo raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanany. Pour vous qui êtes ici et qui savez que vous avez été pardonnés, vous ne seriez pas à cette place si Dieu ne vous a pas montré son amour et Jésus-Christ ne vous a pas montré son amour. Tsy voavody ihany keo ny fanan'ny olombelona ary tsy ho tafaverina amin'Andriamanitra zany mihitsy raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Les âmes des êtres humains ne seraient pas sauvées et nous ne serons pas revenus à Dieu si l'amour de Dieu n'était pas là. Mihina fa maro amintsika toka eto nefa manana fanahy voavotsy ary efa tafaverina tokoa eo an-tanan'Andriamanitra. Plusieurs personnes ont déjà leurs âmes sauvées et ils sont revenus dans les mains de Dieu. Fa saika tsy tonga tamin'izany ianao raha tsy teo hoy ao ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanany. Mais tu ne serais pas à cette place sans l'amour de Dieu le Père et sans l'amour de Jésus son Fils. Ary ambonin'izany tsy nisoratan'Andriamanitra eo boky fiainana ny anaranao mba ho isan'ny olona ho any amin'ilay fiainana mandrakizay raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Et par-dessus tout, Dieu n'aurait pas écrit ton nom dans le livre de vie si son amour n'était pas là, si l'amour de Jésus son Fils n'était pas là. Ary raha ohatra ka tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany dia azo antoka fa mbola mety tao ny tambesitra tao aminao ny ozina amin'ny karazany mandrakaketiny. Et s'il n'y avait pas l'amour de Dieu et l'amour de Jésus son Fils, tu serais encore en train de subir toutes sortes de malédictions. Ary manarak'izany mbola manapaka anao eo foana ny fanahy ratsy mba hampahory sy hampijaly. Et à part cela, les esprits mauvais t'auraient toujours fait souffrir. Fa tena loza indrindra raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany dia azo antoka fa ho any fahaverezana mandrakizay ianao. Sans l'amour de Dieu le Père et sans l'amour de Jésus son Fils, tu serais allé vers la perdition éternelle. Lehibe sy tena lehibe ry havana ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Bien-aimé, l'amour de Dieu pour nous est infini. Anisa tena tiany ianao toka eto io. Et il t'aime particulièrement, toi qui es ici. Ary fanampin'izany voasakana ny fahatanterany tsodrano zay nataoko anareo tamin'ny herinandroany raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra ray sy fitiavany Jesosy Kristy zanany. Et à part cela, il y aurait eu des obstacles aux bénédictions que je vous ai données la semaine dernière s'il n'y avait pas l'amour de Dieu et l'amour de Jésus son Fils. Lozany amin'ity androandroany ety miantso antsika rehetra aho sady manentana antsika rehetra. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite tous Tiavo Andriamanitra ilay nahary lanitra sy ny tany sy ilay Andriamanitra nahary anao. aime le Dieu qui a créé le ciel et la terre et le Dieu qui t'a créé. Tiavo Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Aime Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ary tiavo amin'ny fonao rehetra mihitsy izy. Aime-le de tout ton cœur. Aza manao sarotsara mpitiavana fa oko tena ho tia amin'ny fonao rehetra ianao. Mais aime vraiment de tout ton cœur. Fa akoatran'izany ny fitiavanao an'Andriamanitra arao asa. Mais à part cela, quand tu aimes Dieu, fais suivre par des actions. Ohatra amin'izany andao vakitsika ny Salamo 7:1. Nous allons par exemple lire Psaume chapitre 97, verset 10. Dia avy eo vakitsika Jaona voalohany 2:5. Ensuite, nous allons lire 1 Jean chapitre 2, verset 15. Dia ataovy arak'ireo mihitsy ny fiainantsika raha ohatra ka tian'Andriamanitra sy tia Jesosy ianao. Et agissez vraiment selon ces paroles si vous aimez Dieu et si vous aimez Jésus. Iano tsara sady arao ianareo izay tia Jehova mankala ny ratsy. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Jaona voalohany indray 2:5.
aza ty zao tontolo zao na izay zavatra ao amin'izao tontolo zao raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ny dikan'ireo tenyreo dia izao Ces paroles signifient satria efa tiantsika ihany ny tompoandriamanitra parce que le Seigneur Dieu nous a aimés. dia hoa baiboly hoe amasino ho an'andriamanitra ny fiainanao sy ny tenanao. La Bible dit sanctifie pour Dieu ta vie et ton corps. Atokany ho an'andriamanitra ny fiainanao sy ny tenanao. Consacre à Dieu ta vie et ton corps. Ary atokany ho an'andriamanitra isan'andro san'andro. Consacre-le à Dieu chaque jour. Fanampy izay matahoran'andriamanitra ianao ary oka tsy hanota intsony. À part cela, crains Dieu et ne pêche plus. Mazava bika le salamy fafito amby sivifolo andimy fafolo hoe Ce qui est écrit dans Psaume chapitre 97 verset 10 est très ianareo clair. izay milaza fa tian'andriamanitra aoka hifady ny ratsy. Vous qui dites que vous aimez Dieu, ayez le mal en horreur. Ary ianareo izay milaza fa manana fitiavana an'andriamanitra aoka tsy ho ty an'ity zao tontolo zao ity intsony. Et vous qui dites que vous aimez l'Éternel, n'aimez plus ce qui est dans ce monde. Asa mandeha araka fanaon'ny olona zao tontolo zao intsony ianareo izay milaza fa tian'andriamanitra. Ne marchez plus comme les hommes de ce monde, vous qui dites que vous aimez Dieu. Amaky baiboly ndray isika. Nous allons encore lire la Bible. Jaona voalohany toko fadimy andiny fatelo. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Toy izao voasoratra. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra. Zao zany ny fitiavana na hoe porofo fitiavana an'Andriamanitra. Dia ny hitandriamantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andimy fadimy ambin'ny folo. Jean chapitre 14 verset 15. Raha tia ianareo ho Jesosy dia hitandrina ny didiko. Si vous m'aimez, dit Jésus, respectez mes commandements. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andimy fatelo amby roapolo. Jean chapitre 14 verset 23. Jesosy namalaka anao taminy hoe raha misy aminareo eto androrakely dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary aka ho aminy izahay ka onona ho aminy. Jésus lui répondit, si quelqu'un parmi vous, androndrakel même, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Ny dikan'ireo tenyreo dia izao. Toutes ces paroles signifient Porofoy amin'ny alalan'ny finoanao ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra ny fitiavanao an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. prouve à travers ton action et à travers ton obéissance le fait que tu aimes Dieu le Père et Jésus son Fils. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izy no fitaratra ho antsika. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre miroir. Tena tiany Jesosy ny rainy. Jésus-Christ aime vraiment le Père. Ary fitiavan'i Jesosy ny rainy no mahatonga azy manaiky mandrakariva ny teny ataony rainy. Et c'est parce que Jésus-Christ aime son Père qu'il a toujours obéi aux paroles de son Père. Ka na dia mafy sy miatra manena azy ny zavatra takiany rainy aminy dia ny ekeny Jesosy satria tiany ny rainy. Et même si ce que son Père lui a demandé était vraiment très dur pour lui, il a quand même obéi parce qu'il aime son Père. Araky ny nambarako taminareo tery alongy mafy be zany atao hoe mandao lanitra. Comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment très dur de quitter le ciel. Ary tonga ety ambony tany toerana misy devoly be dia be mafy tamin'i Jesosy zany. Et de venir sur la terre où il y a beaucoup de démons, c'est vraiment dur pour Ary Jésus. mbola mafy amin'ny Jesosy ihany koa zany hoe atolotra ho faty eo ambony hazo fijaliana. Et c'était aussi très dur pour Jésus d'être sacrifié pour mourir à la croix. Fa saky tiany loatra ny rainy ka dia niekeny ny tenin'ny rainy nakatoaviny ny tenin'ny rainy. Mais il a tant aimé son Père qu'il a obéi à la parole de son Père. Ny fahotana lehibe sady voalohany matsy tonga teto ambony tany dia ny tsy fankatoavana. Parce que le plus grand péché et le premier péché qui était sur la terre, c'est la désobéissance.
fa ianao kosa isika rehetra kosa Mais toi, nous tous qui sommes ici, satria efanahy ny ony Andriamanitra fitiavana parce que Dieu nous a prouvé son amour. profo zany ianao vao viala heloka La preuve, c'est que tu as été pardonné. profo zany ianao manana fanahy vaovontsy La preuve, c'est que tu as une nouvelle vie. profo zany ianao efa tavaverina amin'Andriamanitra La preuve, c'est que tu es revenu à Dieu. profo zany ny anaranao ny anarantsika nge efa voasoratra amin'ny boky ny fiainany La preuve, c'est que ton nom, notre nom est déjà écrit sur le livre de vie. tsy hitanao maso le boky sy ilay anaranao voasoratra fa azo adoka fa raha teny nino an Jesosy anao efa voasoratra ny anaranao Tu ne vois pas de tes yeux le livre et ton nom qui est écrit, mais ce qui est assuré, si tu crois en Jésus, ton nom est vraiment écrit dans ce no livre. zany tsy maintsy mijoro tsara isika mba ankatohan'Andriamanitra Alors nous devons tenir ferme et obéir à Dieu. zay nampalahelo an'Andriamanitra sy nanafitohana an'Andriamanitra nataony Adama sy Eva tsy ho ataontsika fiangonana refy eto Androdrakely Ce qui a attristé Dieu, comme ce que Adam et Ève ont fait, nous n'allons pas le faire, nous tous qui sommes en Junjakeli. oko taka Jesosy isika manaja ny ray ary mankatoha ny ray Faisons comme Jésus qui respecte et qui honore le Père. ry fiangonana rehetra toka eto Chère assemblée qui est ici, mila maneho fitiavana an'Andriamanitra isanandro sanandro isika nous devons prouver notre amour envers Dieu tous les jours. fa raha sanatria tsy mipetraka tsara ny fitiavana ho an'Andriamanitra Mais si jamais tu ne montres pas ton amour pour Dieu, ho disy fanantenana amin'ny fivavahana ihany ianao eto ambony tetany ity tu seras déçu quand tu es sur cette terre. satria nahoana Pourquoi? azo adoka ry havana fa raha misy olona tsy tian'Andriamanitra dia tsy ho hitan'izany olo zany mihitsy Andriamanitra mba hamonjy azy Parce que si quelqu'un n'aime pas Dieu, Dieu ne pourra pas sauver cette personne. normal raha disy fanantenana amin'ny fivavahana ianao Alors c'est normal que tu seras déçu de la ka ho prière. ia hoe tiavo Andriamanitra ray Alors je te dis d'aimer Dieu le Père. tiavo Jesosy Kristy zanany Aime Jésus-Christ son Fils. aoka fitiavana amin'ny fonao manontolo no hitiavanao ho an'ny ray sy Jesosy Aime Dieu et Jésus de tout ton cœur. fa raha tena hitan'Andriamanitra kosa ianao fa olona tia azy ary tian'i Jesosy Et si Dieu voit que tu l'aimes vraiment et que tu aimes Jésus, ry havana malalo bien-aimé, ho maro be ary amin'ny karazany ireo fahasoavana sy ireo zavatsoa zay ho ataon'Andriamanitra aminao indrindrindrindra fa amin'ity taona ity Dieu va te donner beaucoup de bénédictions et de bienfaits, surtout cette année. ary anisan'izany fahasoavana izany reto zavatra tantarako aminareo reto Et parmi toutes ces bénédictions, c'est ce que je vais vous raconter. zay rehetra tian'Andriamanitra dia izy hoy ny baiboly no fantatr'Andriamanitra Tous ceux qui aiment Dieu, la Bible dit que Dieu les connaît. fahasoavana nge zany tiavany C'est une grâce, bien-aimé. fantatry ilay olona ambony atsy ary mahafalifaly ny olombelona Même le fait que quelqu'un te connaît, cela te rend joyeux. tsy mainka ve zany atao hoe fantatr'Andriamanitra ianao À plus forte raison, le fait que Dieu te connaisse, dikan'izany zany tsy ho rery mihitsy ianao eto ambony ty tany ity c'est-à-dire que tu ne seras jamais seul sur cette terre. miady mafy ianao fa tsy ho rery Tu auras beaucoup de combats, mais tu n'es andao dia jamais seul. vakitsika ny Korinthiana voalohany toko fahavalany fahatelo Lisons 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3. zao voasoratra fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy no fantany Voici ce qui est écrit. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. anomanan'Andriamanitra fahasoavana surprise ihany koa ireo olona zay hitan'Andriamanitra fa tia azy tian Jesosy Dieu prépare des bénédictions pour tous ceux qui l'aiment et qui aiment Jésus. mbola fahasoavana lehibe ihany koa zany C'est aussi une grande grâce. amin'izao tsika miteny zao matsy Et à l'heure actuelle, any an-danitrany a dia efa nanomana zavatra be dia be mihitsy Andriamanitra nomaniny ho antsika zay hitany fa tia azy dans le ciel, Dieu est en train de préparer beaucoup de choses pour nous qui l'aimons. mivavaka aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra mba ho efain'Andriamanitra amin'ity taona ity a zany fahasoavana surprise zany Je prie en tant que serviteur de Dieu que Dieu réalise toutes les bénédictions surprises pour cette année. ataoko evakitsika ny Korinthiana voalohany toko faharoa andiny fasivy Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9.
faraka ny voasoratra hoe zay tsy mbola tany masonao ary tsy mbola reny sofinao nanitra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Mazava be mihitsika io teny io e. Cette parole est très claire. Tena mazava. C'est vraiment très clair. Asakasakao tsy ino ny voasoratra io. Tu dois croire ce qui est écrit. Engane ho iaho amin'ity taona ity ho tanteraka aminao les surprises. Que ces surprises se réalisent dans ta vie cette année. Ho tanteraka amin'izay manao amen mafy be. Cela va se réaliser pour ceux qui font amen. Ho fojen'Andriamanitra manokana ihany koa malona sarotra mahazo azy ny olona hitan'Andriamanitra fa tia azy. Dieu délivre également devant les combats toutes les personnes qui l'aiment. Raha mbola velona eto ambony tany mantsy ny olona. Quand quelqu'un est vivant sur terre, dia maromaro ihany ireo zavatra ratsy mety ho tonga eo amin'ny olombelona. il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent advenir. Fa ny sur olona terre. tian'Andriamanitra tsy maintsy vonjen'Andriamanitra. Mais pour tous ceux qui aiment Dieu, Andriamanitra mihitsy no Dieu mamonjy azy. les délivre en Zay le personne. salamy no vakiana tery aloha salamy faraika amin'ny sivifolo andimy fefatra ambin'ny folo. C'est ce que nous avons lu dans Psaume chapitre 91, verset 14. Satria zao no ny ereketan'ny fitiavany dia amonjy azy ao. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Satria hitan'Andriamanitra fa raiky piti aminy ianao, raiky piti amin'ny Jesosy ianao, zao ny voadin'Andriamanitra ho vonjena ianao. Parce que Dieu voit que tu es attaché à lui, que tu es attaché à Jésus, il a fait le feu de t'aimer et de te délivrer. Ny tsodrano nataoko anareo ihany koa dia manambara fa ho vonjen'Andriamanitra ianao. Toutes les bénédictions que je vous ai données montrent aussi que Dieu Ho va te tanteraka amin'ny délivrer. tsiarefana izany. Cela va se réaliser dans votre vie. Avadika Andriamanitra ho zava-tsy ho daholo ihany koa ireo zavatra ratsy rehetra zay miseho eo amin'ny fiainantsika. Dieu va aussi transformer en bénédiction toutes les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Raha hitan'Andriamanitra fa tena tia azy ianao dia arak'izany mihitsy no ataony eo amintsika. Si Dieu voit que tu l'aimes vraiment, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Tsy ny zavatra ratsy mihitsy no amarana ny fiainantsika fa ny zavatra tsara avy any an-danitra. Ce ne sont pas les mauvaises choses qui vont nous arriver, mais les bonnes choses qui viennent du ciel. Romana toko fahavala dia fahavala amby roapolo. Romains chapitre 8, verset 28. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra dia zay voantso araka ny fikasany raha teo. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Fahasoavana lehibe daholo zany rehetra ravana. Tout cela est une grande grâce, bien-aimés. Dia atao veritsika vakina salamy faraika amin'ny sivifolo andimy fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy fara ambin'ny folo. Nous allons relire Psaume chapitre 91, versets 14 à 16. Toy izao ny voasoratra. Satria zao no nyriketan'ny fitiavana dia monjy azy ao. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Andimy dimy ambin'ny folo. Iantso ahy izy zany hoe ianao zany hivavaka amin'Andriamanitra. Dia satria tia azy ianao dia amaly ianao izy. Hoe ho aminy ianao raha ory ianao. Hamonjy sy amin'ny voninahitra anao Andriamanitra. Andimy fenina ambin'ny folo. Ho fikisan'Andriamanitra fahaela velona izy. Ary aseko azy ny famonjeko i Andriamanitra. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Noho zany anokana fotoana antsika amin'izao fotoana izao. Alors nous allons consacrer du temps maintenant Ho saintsaintsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika sy fitiavan'i Jesosy atsika. Nous allons penser à l'amour de Dieu et à l'amour de Jésus. Lay afatra nasan'Andriamanitra nambarako teo mihitsy no takin'Andriamanitra amintsika mba ho saintsaintsika.
Dieu attend que nous pensions vraiment à tout le message qui nous a été donné. Zany hoe hoakipitsika masosika, C'est-à-dire que nous allons fermer nos yeux, angina daholo tsika rehetra, nous allons nous taire, na dia lalitra manidina azy a araka ny fomba fiteny malagasy dia emy. nous allons même entendre des mouches qui volent selon l'expression malgache. Tena angina tanteraka isika, Nous allons vraiment nous taire. tena angina tanteraka isika. Nous allons vraiment nous taire. Fa ao anaty izany ho saintsaintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Dans le silence, nous allons penser à l'amour de Dieu. Dia ao anatin'io fotoana misaintsaina ny fitiavan'Andriamanitra io dia hisaotra ao anaty fontsika isika. Et pendant que nous pensons à l'amour de Dieu, nous allons remercier dans notre cœur. Hivavaka ho am-po isika. Nous allons prier dans notre cœur. Tena tiako mihitsy anao a hisaotra an'Andriamanitra ao am-ponao ao. J'aimerais vraiment que tu remercies Dieu dans ton cœur. Dia rehefa avy eo vao tena hivavaka roto be indray isika ilaza fa tiantsika Andriamanitra. Et après cela, nous allons tous prier ensemble pour dire que nous aimons Dieu. Ary ilaza mifatsalota intsony isika. Et après cela, Akopiny masonao azy. nous allons fermer les yeux. Saintsainy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Pense à l'amour de Dieu pour toi. Saintsainy ny fitiavan'i Jesosy atsika rehetra. Pense à l'amour de Jésus pour nous tous. Samy misaintsaina an'izany. Pensez à cela. Dia avy ao am-ponao ihany koa anao misaotra an'Andriamanitra. Et dans ton cœur, remercie Dieu. Saintsainy ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Pense à l'amour de Dieu Ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra. et remercie Dieu. Arak'izay mihitsy aoko fiainantsika rehetra izay mangina amin'izao fotoana izao. Et c'est ce que nous allons faire maintenant dans le silence. Dia fanampin'izay avy ao am-ponao ataovy mangina tsara hoe ianao dia an'Andriamanitra tokoa. Et dans ton cœur, dans le silence, montre que tu aimes Dieu aussi. Ary mbola ao anaty fanginana ihany lazao fa tsy hanota amin'Andriamanitra ianao. Et dans le silence, dis que tu ne vas pas pécher contre Dieu. Fitiavana lehibe mantsy no efa nitiavany antsika. Parce que Dieu nous a aimés d'un grand amour. Ianao nge olona tsy mendrika hatramin'izay e. Tu n'étais pas digne de lui depuis. Aza manamarteny ianao Ne te justifie pas. kanefa anisan'ny olona nitiavan'Andriamanitra ianao. Et pourtant, Dieu a pris l'initiative de Zany t'aimer. matoka miteny hoe saintsainy ny fitiavan'Andriamanitra anao. C'est pourquoi je te dis, pense à l'amour de Dieu pour toi Ary ataovy ao am-ponao ny fisaorana azy. et rends-lui grâce dans ton cœur. Zay matoka mbola miteny hoe lazao amin'Andriamanitra fa azy ianao ka tsy hanota intsony. C'est pourquoi je te dis à Dieu que tu lui appartiens et que tu ne vas plus pécher. Akimpiany masonao. Ferme les yeux. Aza mitoditodika mihitsy ianao. Ne regarde pas à droite et à gauche. Amin'izao fotoana izao ndray azy hiaraka isoka-bava isika. Tsika rehetra mihitsy no hiaraka isoka-bava ary hanovavaka torapo hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany lehibe sy antsika tsiraray avy. Maintenant, nous allons ouvrir notre bouche et prier à haute voix pour remercier Dieu pour son amour pour nous. Ao anatin'izao vavaka iarahantsika manao izao ihany koa dia hivavaka isika ka hilaza fa an'Andriamanitra isika ka tsy hanota intsony. Et dans cette prière que nous allons faire ensemble, nous allons dire que nous appartenons à Dieu et que nous n'allons plus pécher. Tsy hanaiky voatoana ny devoly hanota intsony. Nous n'allons pas laisser le diable nous pousser à pécher. Ary tsy hanaiky voasariky ity zao tontolo zao ity intsony isika. Et nous ne serons plus attirés par ce monde. Samiary mivavaka manokatra ny vavany avokoa tsika rehetra. C'est la prière que nous allons faire. Nous allons tous ouvrir notre bouche. Nda ho azy samy mivavaka izy. Prions. Toy izy mivavaka zay ataontsika izao. Continuons à prier. Tena sandrato avy dia avo mihitsy ny feonao manambara fa nakasitranao ny fitiavan'Andriamanitra anao sy fitiavan'i Jesosy anao. Élève ta voix pour dire que tu remercies vraiment Dieu pour son amour pour toi. Tu remercies Jésus pour son amour pour toi.
ao anatin'izany lazao amin'Andriamanitra fa tsy hanota intsony ianao. Et dis à Dieu que tu ne vas plus pécher, Tena tsy hanota intsony ianao. que tu ne vas plus pécher. Ary tapoany hevitrao ny akatohan'Andriamanitra sy ny teniny. Et décide d'obéir à Dieu et à sa parole. Tena porofoy manomboka androany fa ianao tena tia an'Andriamanitra. Et prouve dorénavant que tu aimes vraiment Dieu. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra. Continuons tous à prier. Gesù, 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 umekwa nao fianako. Gesù, 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 umekwa nao fianako. Raditya walua. Samimira. Raditya walua. Gesù, Gesù. Gesù, Gesù. Sisa. Ragnan sisa. Gesù, Gesù. Gesù, Gesù. Nao iteka mafy an Jesosy isika. Teka mafy an'Andriamanitra ray ihany koa isika. Alleluia. Dia satria mahafaly be mihitsy ny mieritreritra hoe tataka izany ny fitiavana nasehoan'Andriamanitra ray antsika dia andao isika tena hifaly, hitotorebika. Mafina tsy takatra saina fitiavan'i Jesosy antsika dia andao isika hihira tena hifaly, hitotorebika. Angatantsika repitarika reto hitotra antsika ho amin'izay. Epitsakana antsika no hanao ilay hira fiderana ho fanehoantsika fisaorana an'Andriamanitra izany. Atomboy amin'ny tehan-tananao ary mariky ny fifalianao.
ewanilana nianaranao maheri 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 mampandresy mandresy mandresy navelokira ira fiderana manao zay nianaranao maheri 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 mampandresy mandresy mandresy navelokira ira fiderana manao zay Manjesi, manjesi, mavelukira ira fiderana manao zay nianaranao maheri 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 mampandresy mandresy mandresy mavelukira ira fiderana manao zay maheri manjesi maheri manjesi nianaranao maheri 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 mampandresy mandresy mandresy kavelokira ira fiderana manao zay nianaranao maheri 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 mampandresy mandresy mandresy kavelokira ira fiderana manao zay nianaranao maheri 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 mampandresy mandresy mandresy kavelokira ira fiderana manao zay nianaranao maheri 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 mampandresy mandresy mandresy kavelokira ira fiderana manao zay manao zay manao Samiara makatorantsika tompoko ny filazana any an-tanako atsika rehetra dia izao a ataovy zava-dehibe amintsika hatrany hatrany ny famonjena fotoam-pivavahana